Madagasikara manana zavaboary miavaka indrindra manerana izao tontolo izao. Isan'ny singa mpitarika fivoarana ho an'ny olona nifotony ny valan-javaboary. Andao ary ho fantaritsika atao anatin'ity horonan-tsary fohy ity ny vokatra entin'ny fizahantany ara-tontolo iainana. Monsieur Olivier, opérateur hôtelier sady PCA-ny office régional Alaotra Mangoro. Amin'ny mampandrarahantena dia zava-dehibe ho anay ny fandraisana mpizahatany. Misy izy ireo vahiny, misy ny teratany malagasy ary hita fa mitombo izany isan-taona ary mampandroso ny ara-ekônomika eto amin'ny faritra izany. Araka izany fandraisana fizahatany izany dia miteraka famoronana asa ety fotony. Eto aminay manokana izao dia 900,000 mpiasa dia avy ety amin'ny faritra daholo. Rehefa misy ny asa dia misy ny fandriampahalemana, satria ny fandriampahalemana dia anisany anankiray mampiroborobo ny fizahantany. Marehako etona fa mitazona ny larana voalohany amin'ny fampidiram-bola imponina ny fizahantany. Ko manasa anareo ary hitsidika ny valan-javaboary ety Andasibe, satria efa maro ireo tolotra izay ataon'ireo trano fandraisam-bahiny amin'ny sarababeny tsirairay avy. Ianarako Juliana Pitardy ato amin'ny parc national Analamazotra, nanomboka ny taona 2020. Ny tombony aloha voalohany indrindra ho anay lokal dia taloha raha hitady asa dia miala eto an-toerana mihitsiny, fa zao zany zay no ny fisian'ny parc eto amin'ny tanàna misy anay dia afaka mijanona eto zay no miasa. Moa koa zany no fisian'izay dia liana be ny zandry aty aoriana hisehatra ao anatin'ny tontolon'ny fizahantany. Ao anatin'ny sehatra esanay dia miezaka hatrany izahay mampitombo ny traikefa anananay mba ahafahana manatsara ny tolotra omenan'ny mpanjifa mba hatratrarana ny fizahantany maharitra. Ny anarako Madame Arso CRP, miasa ao amin'ny parc national Matadi, nanomboka tamin'ny 2023 ka hatramin'izao. Ny antony nanaovako CRP tompoko dia tiako ny handray anjara amin'ilay fiarovana ny tontolo iainana. Izy ihany koa dia azahoany tombontsoa eo amin'ny lafiny fikarakarana ny tokantrano, anapiako ny fianaran-janako, nahavidianako zavatra fa hikarakarana ny tokantrano zany amin'ny maharay ny mpanakaviana anahy. Zaho mopera Piero miaraka amin'ny Monsieur Michel sy Yery vadiny dia miandraikitra ny pèlerinage atao hoe ataonay national katolika zahay. Ary anatin'ny pèlerinage hitanay fa mahasoa anay, mahasoa ny tanora sy ny ray aman-dreny sasantsasany ny mijery akaiky ny zavaboary indrindra izay hita ito amin'ny parc ito Andasibe. Zaho efa raika amin'ny efapolo taona nahatongavako missionnaire fa voasambana izao noho ny pèlerinage no idirako amin'ny parc koa isorona ny tompo no ny cadeau ity ary antenanay fa maro ny olona any orina any tonga amin'ity parc ity satria mendrika hojerena ary mendrika hotoany. Zahay dia vehivavy miasa atao anaty fikambanana tanjo. Noho ny fisikafan'ny parc teto aminay zany dia nanitatra nyty asanay ity zay hoe satria mahita asa tanana kely ihany izahay dia ndao hitarina zany ty asa tanantsika ity mba atao mba hisy ny fitadiavam-bola mba hampiroborobo ny fizahantany eto amintsika. Ilainay ny fisian'ny fizahantany eto Andasibe satria ireo no manjifa ny vokatra izay vokarinay eto Andasibe.
Ary ny fiainana eto Andasibe koa izany fampiankina amin'io fizahantany io. Fa rehefa io nitapaka dia tonga dia nivoaka ny Andasibe iray manontolo no miaraka sahirana. Izay ny fiainana eto. Miaro ny harena voajanahary sady mampivoatra ny tanàna manodidina, izany no tena fizahantany manaja ny tontolo iainana. Andao ary ara isalahy mba ho fitaratra amin'ny fiarovana sy ny fampandrosoana maharitra ny valan-javaboarintsika.